Nahatsiaro tena fa voafitaka ianao fa ny namanao ihany no nangalatra ny vadinao. Na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy izany toe-javatra izany dia mangirifiry tokoa raha ohatra ka vehivavy na lehilahy izay tena nandrinny fo tanteraka izany no nisy naka ny fitiavany. Manoloana ny karazana olana ohatran'izany zany isika olombelona dia voalohany indrindra aloha dia very ny olona izay mifankatia aminao ary very ny namanao. Mahatsiaro tena ianao fa tena fadiran'ovana ary miekena kokoa zany ny fitokisantena eo aminao ary mandre ihany koa zany ianao fa lasadasaka zany ny voninahitrao. Satria mantsy na dia atao ara hoe ao anatin'izay hoe fifandraisana ara-pitiavana na ilay ataontsika hoe zany hoe côté affectif amin'ny olombelona izany no voatohitohina dia tsy maintsy miteraka karazana fahadisom-panantenana sy alahelo izany zavatra rehetra izany. Ho adiadintsika zany ny momban'izay karazana toe-javatra izay. Matetika moa zany rehefa hoe tojo toe-javatra toy izay zany ny olombelona iray dia ny sentiment voalohany zany na ny fihetseham-po voalohany zany dia ny hoe misy ve ny zavatra tokony ho nataoko, izany hoe tonga dia ao anatin'ilay ataontsika hoe sentiment de culpabilité zany no mipetraka voalohany, hoe misy zavatra ve tokony ho nataoko mba tsy ahatonga ny toe-javatra toy izao, dia ny fangalaran'ny namako ny vadiko na ny olona mifankatia amiko. Misy ve ny zavatra tokony ho nitsikiloviko, misy ve ny zavatra izay tokony nojereko akaikikaiky kokoa. Zavatra ohatraohatran'izay zany no matetika mitranga, na hoe tsy ampy ve ny fitiavana avy ety amiko na tonga ny olona mifankatia amiko zany nandeha namindra ny fitiavany tamin'ny namako. Voalohany indrindra aloha zany izay hoe sentiment de culpabilité izay zany aloha dia tsy tokony hipetraka, satria na olon-kafa tsy mifanerasera aminao na ny namanao dia samy misy daholo zany ny possibilité ny hoe akany ny vadinao. Tsara ho fantatra aloha izay zavatra rehetrarehetra izay. Saingy ny olona izay eo akaikinao, mahalala anao, mifanerasera aminao, ilazanao ny tsy ambaratelonao ary mahafantatra ihany koa ny force-nao sy ny faiblesse-nao ary ny toetranao. Mety mahafantatra ihany koa ny namanao izay zavatra tsy ampy ao aminao, ka mety hitany fa manelingelina ohatra an'ilay olo-tianao, dia mazava ho azy fa eo am-pelatanany daholo zany ny mombanao, eo am-pelatanany ny fiainanao. Mora ho azy zany ny misarika ny olo-tianao amin'izay toe-javatra izay. Izany hoe ilay zavatra tsy ampy ao aminao zany no andeha ataony, entiny hisarihana ny olo-tianao. Mazava be mihitsy ange izay karazana toe-javatra izay amin'ny fiainana.
ka ilay resaka zany hoe karazana culpabilité izay mipetraka ao aminao hoe raha ohatra moa zany tokony tsy nindamana tamin'indra soa iny mihitsy rehefa tena nataony kianty, tsy tokony tantaraiko taminy mihitsy ny fiainanay, tsy tokony nanakaikikaiky be loatra napiditra n'iny olona iny ao an-trano. Izay zany no karazana sentiment zany izay mipetraka zany amin'ny olona amin'izay toe-javatra izay. Araka ny efa niteneniko teo zany dia tsy ilaina ny sentiment de culpabilité satria vao maika mampitombo ny fahoriana ao aminao zany zavatra izany, satria araka ny efa niteneniko teo dia sady very namana ianao no very olon-tiana. Fa ny zavatra hoe izay tokony apetraka ao zany dia ny hoe matoa aloha zany namanao akaiky anao naka ny olon-tianao dia efa misy ihany zany hoe karazana tsy fifankatiavana ara-dalàna zany raha ny hoe ny fiheverako azy. Tsy tena tianao ilay namanao zany satria mety misy ihany koa ny hoe karazana défi izay ataony, zany hoe mety misy karazana fialonana koa ao aminy, misy zavatra zany hoe ialonany anao misy zavatra mety tsy hahareseny anao mihitsy ohatra, dia izay hoe karazana défi amin'ny resaka fitiavana izay zany hoe amin'ny alalan'ny séduction zany ohatra no ametrahany an'ilay karazana défi amin'ny toe-javatra izay hoe mety zany tsy ahafahany mandresy anao ohatra. Zay zany toe-javatra iray izay hoe mety nahatonga an'ilay namanao zany hoe naka ny olon-tianao zany. Zavatra mateti-pitranga zay zavatra zay na eo amin'ny vehivavy na eo amin'ny lehilahy, izany hoe izay hoe karazana hoe séduction zany no ametrahana ny karazana pouvoir izay hoe tsy de tena mipetraka loatra zany zava-misy zany amin'ny fiainana, ohatra hoe misy raha namana ohatra zao hoe tena manam-bola be ohatra dia minamana amin'ny olona iray na hoe olona manam-pahaizana be dia ny namany ohatra tsy de manam-pahaizana firy, dia any amin'ny resaka séduction zany no asiny an'ilay hoe karazana hipetrahany ny fifaninanana izany. Misy ihany koa zany ny hoe réflexion marina aloha fa hoe marary de marary ny fonao zany amin'izay circonstance izay, ary dia mety miafara any amin'ny fisarahana mihitsy izany izany karazana toe-javatra izany, satria raha ohatra moa zany hoe tena latsa-pitiavana tokoa zany amin'ny olon-tianao ilay namanao ka hoe fitiavana tsy hay tohaina, mety misy ihany koa ny atao hoe coup de foudre ohatra, ilay hoe karazana fifampisintomana mahery vaika izany, ka fomba-piainana daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ao anatin'ny fahadisom-panantenana amin'ny fiainana. Ka rehefa manadiady zany ianao dia ny hoe tsy tena namanao, tsy tena nisy fitiavana anao tanteraka zany ilay namanao, ary entina ihany koa ny amin'ny hoe atoko ny vadinao zany voasarika any an-tany-kafa dia tsy tena fitiavana. Mora nefa ny miteny an'izay zavatra rehetrarehetra izay hoe anamboaranao ny toe-tsainao zany, fa ny atongavana amin'izay hoe karazana résolution na karazana fiononana izay zany dia mety mandray fotoana maromaro zany amam-bolana maro, aman-taonany maro zany ny olona iray vao ho sitrana ny karazana hoe fahadisom-panantenana amin'ny resaka fitiavana ohatran'izay.
Kanefa kosa zany izay zavatra rehetrarehetra izay dia tombony ho anao zany eo amin'ny resaka ataontsika hoe expérience zany amin'ny fifandraisana amin'ny namana, eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fifankatiavana. Satria tombony ho anao ny fahafantaranao fa ny fon'olombelona dia tsy anao ny tompony, na hoe olona efa vita fanambadiana mariazy ara-dalàna aminao dia tadidio fa tsy anao ny tompony ny fony. Ny contrat ny fanaovanareo teo izay no mampifamatotra anareo fa ny fon'olombelona tsy anao. Tombony ho anao zany zay zavatra zay hoentinao mamakivaky ny fiainana rahatrizay, ny fahafantaranao ny zavatra toy izay. Dia ny hoe manana tombony koa ianao amin'ny hoe fahaizana mandinika ny olona manodidina anao. Inona marina moa ny tena dian'ity olona izay mitsofoka ato amin'ny tokantranonay, izay mandray finamana amiko. Satria rehefa voaindray mandeha ianao dia mba efa tokony amin'izay ianao mba efa mailomailo, efa mba manana n'ilay karazam-bakisiny ny amin'ilay hoe dia tsy mba mailomailo, tsy mba miahiahy anizaniza. Misy koa zany an'ilay ataontsika hoe mitombo ny karazana intuition rehefa nandeha fiainana sarotra ny olona iray. Mitombo ny karazana ataontsika hoe troisième œil. Ny troisième œil zany dia ilay hoe karazana fahitana izay tsy hita maso. Misy efa mahay ianao zany ny mandinika ny indisy izay any amin'ny fihetsiky ny tsirairay amin'ny olona manodidina anao. Mitombo bebe kokoa zany amin'ny circonstance rehetra. Ohatra foana mantsy zany no apetrako amin'ny resaka fifankatiavana, fa maro dia maro zany ny itrangan'izay hoe ny namanao ihany no mamitaka anao, ny namanao ihany no mamadika anao. Mitrangy zany amin'ny fiainana andavanandro, na eo amin'ny resaka fandraharahana, na eo amin'ny resaka fiaraha-miasa.